Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy ary avy amin'ny fanahy fito eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry iray nan-danitra no nindra fotsy hitalany izay mbola nataonao taminay ka natratraranay ity androany ity. Dia oka ao aminay manakariva ny teninao ka tsapahanay fa hainao an'izay mahazo azy ny teninao ary mitondra fahasalamana ao amin'ny nofo rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro zoma 9 jolay 2024 ity riavana dia filazantsara klika toko 5 andimy fahafito ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Mivaky toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamoretra atao hoe Levy mipetraka teo mpamoketra toy izy taminy. Manaraha ary nafoy zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy ary nisy mpamoretra maro sokafa koa tsy niara nipetraka ny olona teo aminy. Fa ny fariseo sy ny fanora-dalàna izay teo aminy dia nimonimonna tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe nahoana ianareo no miara-mihinan-kanina sy misotro amin'ny mpamoretra sy ny mpanota? Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe tsy mifinahitra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana hiteninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ry havana ny nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity izao tontolo izao ity. Eto dia mampiseho izany indray Jesosy lazainy fa tsy mifinahitra ny mila mpanao fanafody fa ny mpanota. Eo anatrehan'izany dia tonga ho antsika tokoa Jesosy Kristy, tonga izy tady antsika mpanota. Tsy mifinahitra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tonga marary ny olona vokatry ny faotany. Tonga mantra ny olona vokatry ny faotany. Tonga maty mihitsy ny olona vokatry ny faotany ary indrindra voalahatra amin'ny fahaverezana. Eo anatrehan'izany anefa tsy afo be no manin'Andriamanitra ao antsika fa lanitra vaovao sy tany vaovao. Ary tsy tiany ho very ihany tsika sy ho lasa amin'izany fa reny rehetra avy izany. Eto dia miantso antsika rehetra izay mahatsiaro ny tenan'ny mpanota izy. Tonga tokoa mantsy izy mitady sy hamonjy ny very. Tonga izy mba hanafaka sy hanafaka anao ary hanafaka antsika rehetra. Tonga izy hitona ny faotako sy ny faotanao ary ny faotan'ity izao tontolo izao ity. Efa nataony izany ary mbola ataony koa ary ataony hatrany satria zasy ianao tsy mitsahatra ny manota, zasy ianao tsy mitsahatra ny manao diso, zasy ianao tsy mitsahatra ny manao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fahafatesana na amin'ny fahaverezana zasy ianao ka mity andro rehetra izy miantso azy sy miantso anao manantona azy. Fa izay manantona azy tsy mba ho lavo mihitsy. Eto dia Levy izay olona mpampaho vahoaka tondra fangifiriana ho amin'ny vahoaka indro ny matsondro. Ateo anatin'izay Levy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Lozana izany toetra izay nijanona teo izany toerana izay nisy azy nafoy izany ka nanaraka an'i Jesosy. Jesosy raha teo koa moa ny teny hoe manaraha ka mity androany ity miantso anao ny tompo hanaraka azy afoy reny zavatra tsy mety nataontsika reny ary androsiko bebe koa amintsika satria izy mahay manoto ny fovatsika, izy mahay manova ny fovatsika ho tonga fonofo ary izy koa mahay mampiova antsika ho amin'ny fahatsarana rehetra. Ko marina amiko sy marina aminao anie teny apôstôly masina hoe raha misy olona amin'ny Kristy tolom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ka manatona an'i Jesosy. Izy mahay mahary anao amin'ny fiainam-baovao ary izy mahay manotro anao ny fiainana tsara indrindra dia fiainana manakizay ao amin'ny Kristy Jesosy no misy izany rehetra izany. Amen. Misaotra anao izay raha eo noho ny amin'izany
antso ho anay zay mpanota mahantra izany. Aza veranisy tadiny zay foka maly ny antsonao fa nantononao fakana mizy moa zay a fa raha ny zanaka no afaka anay to afaka tokoa izay ampanatonanao ny fonay tompo. Nity ty firenenay ty zay anatin'ny fijaliana sy fahoriana mino zao fahafatesana lehibe zay mahazo anay zao a sy ty zao tontolo zao ty ataovy manantona anao zay akana miza moa zay fa anao no manana teny fiainana manak'izay sy mahay manafaka anay amin'ny fahafatesana sy manandrana anay a anana fiainana de le fiainana tsara indrindra de le fiainanao aminao de sitrakay niary vavaka be anay zay ny an-danitra masina ny aninaranaao mitonga any amin'ny fanjakanao atao any siraponao ity atany tahaka ny an-danitra niny anina sahazo anay a amamelany elikay tahaka na melanay zay mika taminay a aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy lery amin'ny voninahitra manak'izay amen. Tanterahany tompo amintsika any zotrodrano zay tononona amina raisana ka fanamaso zao a raiso amin'ny fona sy fanantenana fitiavana zany ary Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fonareo a ho itombonareo amin'ny fanantenana no ny hery fanamasina amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amen.